gaga zao ny mpiainana tokantrano fa ny atakaviako lalatsina ny atakavanako lala nefa miaravanao Ramatoa Tompanomanana Lalatsina dia secrétaire général ny fikambanana ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara na ny femme amin'ny sehatra national zany dia tonga soatra anatin'ny fandarana koa misaotra indrindra tompoko napetrano anay vehivavy manana fahasembanana napisy an'izao fandarana zao ahafahanay maneho hevitra amin'ny tontolo misy anay sy ny zavatra atrehanay amin'ny andavanandro misaotra anareo indrindra fa raha tsy nisy anareo ohatr'izao zay tsy afaka mba hoe maneho hevitra dia misaotra indrindra ny mpijery ihany koa any tokantrano any mariako fa reto vahintsika ireto Ramatoa Tompanomanana Lalatsina dia manambady mananjanaka efatra ny zanakao efa 12 taona ny zoky indrindra lasa vavy efa nalehibe anaka zany firy ny zandry indrindra 7 taona ny zandry indrindra ny atao kavanako indray Ramatoa Lalarahary Velo dia manambady mananjanaka firy taona ny zanaka anankiroa zanaka dia 12 taona dia 20 taona vavy sy lahy efa nalehibe anaka be mihitsy zany hoe ny resantsika resaka fiainana andavanandro mihitsy resaka fiainana mavehivavy satria tafanampelo moa dia resaka vehivavy mihitsy ny fampiresantsika eto ohatrany hoe indraindray zany zahay le tsy manana fahasembanana ohatrany hoe tia metra-panontaniana foana hoe manahoana zany vehivavy manana fahasembanana fa manana fiainatokantrano zany hoe manambady mananjanaka dia mifanaraka amin'izay hoe ahoana ny tezana zaza inona no fanamby atrehana rehefa mitaiza zaza amin'le situation de handicap physique izay ananana Ramatoa Lalatina sara amin'ny kako zany zao za manambady tsy manana fahasembanana fa tamin'ny voalohany za io zanako voalohany io niteraka tsy nanambady zany tamin'ilay zanako voalohany dia efa nieritreritra hoe tsy hanambady tsony fa manahirana be ho anay vehivavy manana fahasembanana le hoe lehilahy afaka hiaraka aminay mandritry ny andro rehetra satria mety ho charge ho an'ny zareo zahay aoriana kely ao arakaraky ny fahavesarany handicapnay ohatr'izany dia zany efa no natsapa hoe marina fa hatrany kibo apiebo dia hoe manana handicap fa tsy nataoko mihitsy zany hoe tsy nasehoko tamin'ny fiainako mihitsy zany ohatrany hoe tsy nanana complexe zany na dia teo ary io nefa fantatro loha hoe miavaka amin'ny vehivavy rehetra ihany ny vehivavy manana fahasembanana fa sarosarotra kely ihany ny fomba hiatrehana ny fikarakarana ny tokantrano mihoatra ny olona tsy manana fahasembanana satria tena matsiaro hoe tamavesatra kely ho an'ny olona ihany zany ianao fa tsy maintsy mitady appui foana zay zany aloha ny hitako hoe na dia hoe tsy handicapé le vadinao dia matsapa ihany ianao hoe ny olona tsy te halala hoe handicapé ianao dia hipetrapetraka fotsiny fa tsy maintsy mitady izay hevitra hamelomana sy karakarana ny vady aman-janaka tiako hiverenana kely veve tokoa ny tenenao teo Ramatoa Lalatsina hoe efatra ny akibondreny zany ny fahasembananao vady tongotra dia ary ny anao ny mombana ny fahasembanako asa ndray efa nandeha efa taona nandeha fa voan'ny poliomyélite dia tamin'izao moa zany mbola tsy dia fantatro indray aman-dreny nanao vaccine ngambany dia tratran'le poliomyélite dia vondy ilako akavia dia ny avy rehetra zany ana no malemy niosatra zany zay le hoe lefa kozatra dia iny ilako iny zany tratra daholo hatra dia amin'ny tanana dia zay ny ahako dia le tsy haiko hoe mamaneny any Lalatina teo ahoana zany vehivavy manana fahasembanana fa manambady aman-janaka dia ahoana le fiainatokantrano ie nenay roa aloha tsy mitovy fa za zany ny vadiko handicapé koa avec miaraka amin'ny beky anankiroa mihitsy tsy mitovy mihitsy zay roa fa ny azy moa matanjaka tamin'ny za niteraka an'le zanako voalohany tena sahirana be tamin'ny aloaloha nge hoe tantaraiko kely resadresaka
tsika tamin'izay vo ivady aloha dia efa nte zany fianakaviana hoe tsy sahirana be ve nareo samy ohatran'izao fa nefany a ny zavatra nysedraina teo aloha zay roa zao a samy miaraka olona natanjaka tsy nana fahasembanana zany a tao avelan'ny fanambadiana dia nahita l'expérience hoe ohatrany tsy mety le izy a fa alao olona mitovy aminao any no miaraka aminao samy nanana firy taona ianao vao lasa nisy ny fahasembanana efa taona zay teny akely teo fa efa taona koa no tratran'le poliomyélite dia zao dia izy koa ohatra zay dia nahatsapa zany samy ohatra ny mitovy ny fisainanay roa hoe alao ny olona mitovy ny miaraka dia niaraka izay a dia vadina dia salasala be anyara fianakaviana hoe tena nareo nge samy ohatr'izao ho sahirana nareo fitaizana zaza fiainanareo fa tokony ohatra ny lalatina zao ty namako hita dia na zany matanjaka ny vadiny fa ny anay zany tena défi be mihitsy nanalehibe an'izy dareo a fa tena niezaka mihitsy zay a zay vo vita mihitsy ny fanambadiana dia ny alanane hoe rehefa hoe tsy ankindoha amin'ray aman-dreny foana satria hoe izy mivady samy ohatran'izao fa tonga izay dia niala tao a dia nanotokatrano niala ndray aman-dreny dia tena nitokatrano mihitsy zay a dia nefa ny araha ndray tapo aminamiko ary sy ndray tapo aminy samy mbola ao amin'ray aman-dreny daholo mipetraka fa zay to dia niala dia nanofa trano mihitsy zay dia nitokana zay moa samy nanana ny asanay zay roa zany dia naseho anay hoe na ohatran'izao ary zay dia vitanay ny zanakay niteraka an'le zanako lahy matovy 5 taona zay ako a tsy dia hoe ngamba raha nampifanana ngamba ny mamako sy ny rafosako a tsisy ray volana akory dia lasa ry zareo na fainay nandeha fa dia mpanampy fotsiny nanampy anay fa dia vitako izay mpanampy teo zany taizan'izy da 5 taona nelanelan'izy da dia naseho mihitsy hoe na ohatr'izay ara dia vitanay any zanakay a lehibe izy zao efa miasa le lamatona iray moa zany fa izay maneny amin'ny université tataroanay aloha lala hoe nanao fakaitanareo vady fakaitanay resadresaky tsika zay zany samy mitsaboana tany amin'ny centre tany Atsirabe centre de rééducation motrice le ao Atsirabe eo kaikin'ny hôpitaly Antsimo io dia samy teo amin'ny 10 taona sy teo manodidididina 10 taona teo zay ny tezaina tao dia nianatra sa tao manko sady misy fianarana no tsaboana dia tany hatrany amin'ny lycée zany dia vita lycée dia niala tany dia ohatrany tao dia nifankahita tao dia fankahita tao foana hatrany amin'ny bac dia mpinamana aloha satria niarany tezaina dia avy eo dia lasa niaraka nody taty Antananarivo aloha zany vita ny bac zany niapaka tamin'ny lycée tany Atsirabe dia fankahita indray taty dia zay moa zany ny tendry sy lahatra tsy haiko dia lasa mifankaty dia nivady fa talohan'izay a 20 zany satria 5 taona le zanakay Katerina dia niteraka le voalohany lahy voalohany dia vavy ny faharoa avy any Atsirabe sa no tataro tansionanay roa tany Atsirabe niara nitsaboana mihitsy tamin'izany zany mbola ankizy mbola 12 taona sy 10 taona mbola primaire dia nisy fotoana zany nody kely dia izy mbola nijanona tao dia misy fotoana indray zany verina satria manko le fitsaboana indraindray a misy fotoana hoe mijanona dia miverina indray rehefa misy contrôle dia miverina tsaboana indray dia ohatrohatr'izay dia ohatrany hoe miona kely dia tsy miona dia miona kely dia faramoa taty Antananarivo tena niona foana amin'izay moa nisy fikambanana koa zany dia miona ao anaty fikambanana tsy mbola tia fikambanana ity fa fikambanana association fikambanana sembana rehetrarehetra fa zay zay vao mitokana hoe fikambanana vehivavy fotsiny taty arina lasivavy hafa mihitsy ka fa tia manko vao miforona taty arina le fikambanana vehivavy fotsiny fa taloha ny fikambanana teto a
nytetantanarivo nykambana daholo ny lasy ny vavy fa hono ala matohatra ny hoe nitezana atao amin'le centre de rééducation motrice io mety ohatra ny hoe nanantena ihany zany hoe ho afaka le fahasembanana ve tamin'izany sa ny poliomélite tsisy fanafantsony fa zay mihitsy le anarosihana le vaccine fa le appareil tony zany no aussi manao rééducation de zay zany sisa zay fomba ampandehanana anao zany no atao ao fa ny hoe ny fahasitranana tanteraka tsisy tsony ary lalatiana indray ahoana mifankahitanao tamin'ny vadinao za zany tao amin'ny centre sembana mijoro nampianariny madame Fela technique de secrétariat dia avy eo satria le mifanentana amin'ny fahasembananay zany le asa mipetraka dia nitako nety tamin'le izy manao opératrice de cécile dia nitady asa dia tafiasa tany amin'ny zareo dia izy no mpanome asa ny tao amin'le orinasa mizara midistribue an'le asa amin'ny réseau zany dia teo izy natsikaritra hoe tsy haiko hoe nisy zavatra nafinaritra anazy tamin'io zanako vao 3 taona zanako voalohany dia izy tsy malala hoe efa miteraka za dia manao sesi dia mizaha asa dia mahafinaritra anahy ianao ohatr'izany dia zange hoe efa niteraka fa tsy manambady fa za hoe tsy te hanambady tsony tamin'izany le hoe tsy te hanambady tsony tsy te hanambady tsony fa le olona hoe nabevoka anahy dia tsy naka anahy dia za tsy te hanambady zany tsony fa manenina za manao an'izany sy ohatr'izany dia zay moa zany saisonnière le asa tao zany hoe vita ny asa dia mandeha ianao fa izy efa mpiasa raikitra tao dia ozy izy hoe dia rehefa vita zany ny nandeha teny dia za tsy nety mihitsy tsy nety mahafinaritra hijerin-jila ho azy za amin'ny anina dia mba hira kely tsy asa dia ndao hiaraka ianao arao mizara asako ahoana no andehanana efa no misampisonty fa izaho mba mira aminareo afaka satria miasa alina izay tamin'izay dia niasa dia avy eo dia tapitra zany le asanay hoe vita ny asa dia niteny le directeur hoe anao pot d'adieu andreo ankizy saisonnière dia tamin'izay fotoana izay nisy ambina sakafo teo dia ozy izy le directeur hoe nareo izy afaka mitondra sakafo eo satria be loatra le izy dia nisy chèque zany tao anatin'le arina nitondrako hoanina fa tsy hitako raha tsy tany an-trano dia zay sa mbola tsisy nininana mihitsy afa izy miteny ana foana dia gagabe tonga tany an-trano hoe carnet de chèque niza koa ty dia njereko dia aika ny directeur dia ny numéro no niantsoko anazy dia hoe afaka alainao aty ve hoa le ty chèque ty fa lasa nanaraka an'letana ty dia ay aza ozy mety nalefa mihitsy zay miatsazy am'izay fakahita ozy izy dia eo amin'ny pont zany fotoananay teo amin'ny tetezan'ny biologika teo dia ao avy ihany ozy izy fa avy mirava avy miasa veto dia hotsika manao fotoana dia ay rivariva tamin'izay dia iny izy hitako ny epita dia tsy nanao bonjour izy fa tonga dia nanoroka tamin'ny vavy tsisy hoe zany ny signe dia tanomboka tamin'izay le zany hoe tiany zany ianao io tamin'izy niarany asa fa tsy mety mamaly an'le izy mihitsy hoe dia ohatrany raha ka zay mihitsy ho lalatiana matetika ohatrany hoe mety hoe tsy nandalo an'izay zao lala fa ianao zao mety mandalo an'izay so dia hoe indraindray koa satria ohatrany hoe tsika zany manana lay fahasembanana rabatana dia lasa ohatrany hoe manosika avy hatrany an'le olona ohatrany hoe lasa mety misy complexe ve zany tsika hoe ka ho vesatra ho an'io io lasa anahirana amin'ny fiainana dia lasa tsika ihany mety mametraka frein ohatrany hoe mifrener an'le olona zany aza makaty non tsy zay tao an-tsaiko fa ny tao an-tsaiko tsy le handicapko ny eritreretiko fa le za efa niteraka zay zany ny eritreretiko iny zany nofa frein hoe zangy efa za efa handicapé mbola misy zazaray mbola mitondra kitra dia ohatrany hoe teo zany nanisy barrière n'le fiainako hoe non ataoko sy alehibe an'ity zazy ty
dia zay dia ataoko izay mahafalifaly ny fiainako rehefa aveo zay zany mieritreretiko dia kanjo moa zany zay koa le lahatra zay mety zay le lahatra satria nitenen'ny lala teo zay a hoe ohatrany hoe tonga dia nisafidy hoe aleo olona mitovy fahasembanana amin'ny tena toy zay hoe olona matanjaka zany inona mahatonga an'izay nahatonga an'izay a teo efa nisy niteneniko efa nisy expérience teo aloha satria efa niaraka olona natanjaka ako dia ohatrany tsy mandry zany mihitsy ny saiko satria mieritreritra zany hoe raha any dia izy ve zao dia tsy za zany mamosavy ny saiko hoe mety miaraka ny olona hafaly izy zao fa za tsy mahavita miaraka amin'ny ohatran'izao dia na ohatra raha zao hoe miteny izy zao hoe ho any an-trano dia raha tara izy na tsy tonga fa misy problème any dia eo zay tena tsy tonga tamy mihitsy fa misy an'izao tany ampiasana ohatra zao dia ozaka inona koa fa nampiaraka tany vehivavy avatany zay tonga dia ianao zany mamsa dia tsy mandry mihitsy ny saiko dia rehefa tena nieritreritra be zany dia ozaka tena loko ny olona mitovy amiko ny arahako tonga dia nanapa-kevitra hoe olona mitovy amiko ny arahako dia tsy manana souci an'izany ntsony fa iny hitako eo akaiky eo dia iny tsy sahanao anazy zany zay zany tao an-tsaiko fa tsy saha hoe ampiravy anana nitsakitsaka anany ambadika any fa fantany hoe izay sizy mitovy dia za koa tsy manao an'izany aminazy dia tsy haiko hoe fa nampilamina ny saiko zay dia nitazomiko dia tsy nanenenanao zay tsy nanenenako hatramin'izao hoe tsy manenety arakaraka aloha fa ny saiko mihitsy ny loha ny tena hoe zay zany masaka tao an-tsaiko dia nampilamina ary mampilamina hatramin'izao fa na aiza izy na aiza dia tena milamina be ny saiko fa hoe iny tsy manao an'izany na zao na inona dia hitako dia za milamina tsara saiko aloha ary ianao milamina saina tsara miaraka vadinao fa tamin'ny voalohaloha zany nandinika hoe anahoana ny fomba fijerin'ny fiarahamonina sy ny fianakavian'ilay lehilahy anambady anahy hoe sady efa io mbola hitiko efa mitondra kitra manana kilema dia hoe indrindrindra fiarahamonina zary ka zay mihitsy ary nisy ka ohatr'izay trana ohatr'izay mihitsy zany hoe ty zany tsy tiako tantaraina nefa tantaraiko ihany misy vehivavy zany tamin'izany tara taminazy ny vehivavy io zany nitsisika mafy anambady anazy dia izy nyteny hoe za efa nisafidy olona fa tsy fantatro io vehivavy io mihitsy niara-niasa tao ihany zahay dia avy eo io vehivavy io zany nanao zay anakanana n'le fiarahanareo dia niteny mihitsy ilay vehivavy no nihitany hoe vehivavy ohatran'ireny ve sao tsy mahita vehivavy sa mifidian'ilay vehivavy ianao ohatr'izany dia izy dia zay zany somary hoe touché kely anahy ilay izy nefa bon tsy niraraiko ilay izy avy eo fa efa zay zany safidiny ianao izy izy fa tsy hoe pitié zany safidy tsy hoe fangorana fotsiny zany fa safidy hoe tiany ianao safidy mihitsy dia mandrakizao moa zany 2007 zany zay no fakahita dia mandrakizao zao 2025 tena efa naharitra be mihitsiny zany ary ahoana tokoa zay no tonga dia hidirako avy hatrany satria na tsy hidiky lalatiana teo le izy lasa lalatiana sy lala mety ka akaiky kokotsika an'izay na tsy hidiky lalatiana teo le izy hoe manahoana tokoa ny point le fomba fijerin'ny fiarahamonina le ohatrany hoe mitsara manao an'izay manao exclusion ohatran'ny fiarahamonina manao ohatran'izay ny teny ianao teo zay inona koa zay ianao vehivavy sembana ianao ohatran'izao za matanjaka za ohatran'izao manahoana le izy ve mbola tsapa tena mipetraka ve zay ohatra zany hoe mandeha ny andalana mandeha dia indraindray tsapanao mihitsy hoe misy discrimination misy exclusion satria ianao manana an'le fahasambana sa tsy dia hiainana loatra zay za aloha zany tsy tena mahatsapa loatra an'izay satria za zany raha ny handicapiko tena hita mihitsy hoe handicapé
fa tsapako hoe tsy dia hitan'ny olona loatra nefa ianao mitondra beky nao tsy mitondra beky fa le tongotra mihitsy no mivadika bilaka zany fa ay fa zao fotsiny ianao tonga teto no mitondra beky fa nefany a tena matsapa nefa ny tenako hoe misy an'izay handicap zay a misy zavatra vitan'ny vehivavy matanjaka tsy vitako mihitsy a ohatran'izany zao ny vadiko mamboly vary a za tsy mahay an'izany hoe manetsa tsy maintsy makapanampy zay ohatr'izany dia ohatrohatr'izay zany fa tsapako mihitsy aloha zany mahasamihafa anay fa ry zareo tsy manisy tsy manavaka aloha e hatreto fa ny zavatra tsy vitako fotsiny mety hoe tsapako hoe somary mampanana kely ana hoe zavatra tokony ho vitako le izy dia lasa tsy vita dia mety ny saina ihany ary nenila nenay moa zany izay roa efa tena ao anatiny daholo fa misy ka misy misy fiarahamonina misy a fa zay aloha tsy dia tsy mametraka hoe zava-dehibe an'izay fa aseho anay foana hoe miezaka zany zay mampiseho hoe mahavita zay vitan'ny fiarahamonina mandray andraikitra amin'ny fiainanay na eo amin'ny fiarahamonina raha le ao fokotany zao raha ohatra raha hoe misy fahorinana ohatrany dia mandeha mamangy ohatra fokony dia lasa manaraka ny olona koa mamangy ohatr'izany aseho hoe mandray anjara amin'ny zavatra rehetra ny adidy amin'ny fiarahamonina na amin'ny fianakaviana dia zao moa zany le zanakay rehefa lehibe dia miteny hoe dada sy neny alohan'izay mba mianatra manao fa alohanareo tsy mandeha manaonao adidy raha hoe sahirana le lalana ny toerana le ohatr'izany dia tamitsiapan'le zanakay hoe anao zay nanao anazy dia izy manao an'le adidy any dia nasa ohatr'izay zao fa tamin'izareo mbola kely dia tena miezaka manao fa zay aloha tsy dia ahiloko ny fiarahamonina loatra raha eo amin'ny toerana misy anay fa zareo ary ohatrany hoe tsy haiky ohatrany hoe fiara raha zareo hoe misy anay eo amin'ny manodidina zareo hoe dia zay atao modely raha vao misy zavatra hoe ohatra izany hoe misy tokantrano hoe tsy dia korotanana hoe tsy dia miezaka mivoatra ohatr'izany dia jereo nge le izy mivady aty ny zana voataizany izy ohatran'izao ohatr'izao lasa ohatrany atao modely ary zay ao dia misy miresaka hoe naringe ataon'ny ankizy ao aminay modely mihitsy eo izy tenenay raha vao anadana izy reo anay reo vao manaonao foana jereo anay tato reo olona mivady reo tsy manao an'izao ataonareo zao dia hoe eka dia zay ozy izy ny tena ataonay anareo eto ny manodidina anay eo zany dia ohatr'izany koa amin'ny famille moa misy ohatr'izany koa hoe misy hoe tsy lozan'izay tokantrano hoe tsy hoe tsy mahomby sa tsy haiko hoe mikorotana sa tsy dia miezaka loatra amin'ny fivelomana na ohatr'izany dia zay roa foana natao référence hoe jereo vireo ary mahavitako nareo tsy mahavita ohatr'izany ary ny zanaka manahoana ny asa sao dia hoe any ampianarana dia ny daladalain'ny camarade de classe ohatra dadanao ary ohatr'izany tena lisy le vavikely zany ana tena hitako vokely ny sainy tamin'izay tamin'nisy primaire dia le manao porte ouverte dia ndao antsika roa zany neny tondrandry anao porte ouverte primaire dia tsy mety mandeha izy fa bebe annatsony tosy zay izy bebe ozy izy fa maninona fa bebe nge tsy afaka fa tsika sindry ka zay izy bebe dia lefako analoha ny bebe miaraka aminazy mamako zany io dia aveo tika bebe onsahirana fa tsika sindry amin'izay dia nezaka izy tateriny nitandrindeny efa ohatran'izao tsy maninona zany fa tsy haiky adroadron'ny ankizy ve izy any ampianarana tsy haiko na izy mihitsy say mihitsy no menatra dia fa ny tena hitako na resy lahatra anazy zay le mikambana io dia zay zany miteraka daholo dia aseho hoe hitandry neny anina koa ohatra neny any dia nefa izy jere tsy maninona dia tamin'iny amin'izay izy niova dia neniova izy no ny lehibe dia neniova amin'izay dia zao indray ary izy fiera be izy manana anay mivady dia hoe dada sy neninay reo ohatr'izany to dia izy indray ny tena mideradera be hoe ohatran'izao ny dada sy nenina ary ny lalatsiny
ny akisina indray tsy dia misy fa za nefa manana zanakalankely autiste telo vavy zany ny zanako dia ray lahy dia autiste io zanako io fa tsapako hoe na mavesatra amiko ary mitaiza an'ilay zaza dia hitako mihitsy ny hoe nomen'Andriamanitra anahy izy ahafahako ohatrany hoe maika zany ohatrany hoe manana courage kokoa zany dia manampy an'le moralako hoe tena mijoro amin'ny maiza na dia misy ara ny handicap koa vitako mavita ohatr'izao ny olona tsy manana fahasembanana ary tsy mavita ny zavatra vitanao dia izay le ohatrany hoe le lalam-piainana nomen'Andriamanitra zany tena hitako hoe tiako fa raha tsy handicap za zany nandinika hoe raha tsy handicapé tsy mety tsy ohatr'izao mihitsy le fiainako mety tsy ohatr'izao satria mety ho kamokamo miotra mety tsy nanana courage mety hafa mihitsy zany fa le handicap finalement mety hoe ny forger namolavola amin'ny fisainana ihany hoe hiezaka tsy ho vesatra ho an'ny olona surtout tafiditra tao anatin'io fikambanana io izay isaorako manokana moa zany ny flou nationalinay fa tena hitako mihitsy hoe namolavolana tamina dia resaka famolavolana toe-saina mihitsy zany tia mivoatra manoloana ny zavatra rehetra mitranga na dia hoe eo ara le fahasembanana ary indrindra mihitsy ny ara ny tena hoe araka le teninao hoe anaovanay défi ho an'ny olona tsy manana fahasembanana hoe izahay tsy hijerena ohatr'izao fa zay tena hoe mavita ny tokony vitany mihoatra lavitra ny vitany olona manana tanjaka normal ndetsika naraka ntsy misy fijoroana vavolombelona nataony vehivavy manana fahasembanana tahaka nareo mirahavavy ny voalohany aloha ny flou national ny fikambanana centre sembana mijoro dia mitantara izy amin'izay resaka fitiavana izay satria resantsika ihany koa izay resaka fitiavana eo amin'ny vehivavy manana fahasembanana izay fa misy ihany koa fijoroana vavolombelona vehivavy anankiray izay ohatrany hoe voadona mpitiavana noho izay fahasembanana nahazo azy zay dia tiako jerevantsika telo mirahavavy aloha lay horonantsara lay resadresaka fanaovana tamin'izy ireo dia miverina eto ihany tsika satria azontsika commenter na azontsika resahana miaraka ihany koa zay zavatra tantarain'izy ireo tao anatiny tsy fanadihadiny ity zay